Miarahaba antsika rehetra indray izany manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity fandarana vokarin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara ary atolotry Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Fandarana fahatelo amby fitopolo no arahantsika indray izany androany, fandarana fahatelo amby fitopolo izay resahantsika vatsim-pianarana samihafa. Eto izany dia milaza kely fotsiny tsy adino akory ilay torohay momba an'ilay fanoratana ilay ataontsika hoe taratasy fandresen-dahatra momba ny antony fitoeranao an'ilay anjerimanontolo na hoe lettre de motivation. Tsy adino iny fa ilay fantainareo izany be dia be mifanisy zavatra hafa, misy koa mifandray amin'iny dia nanapa-kevitra tsy hoe voatery fa nanapa-kevitra izany aleo variana ireny fantaina ireny dia izay izany no ataontsika androany. Fa mankasitraka indrindra amin'ireo ilay fifandraisana izay alefanareo. Ka no resahantsika izany androany amin'ity fandarana fahatelo amby fitopolo ity izany, resahantsika vatsim-pianarana maro samihafa dia iresahana ihany koa toerana na tranokala ahitana antontam-baovao. Ny atao hoe antontam-baovao ho an'ireo izay tia mampiasa ny teny frantsay dia hoe information. Ahitantsika antontam-baovao momba ny vatsim-pianarana, momba ny tolotr'asa aty ivelany. Maro be izany ilay olona te hiasa aty ivelany momba an'ireny tolotr'asa ireny sy momba ny fanofanana, andran'asa sy ny sisa sy ny sisa. Fa mialohan'ny hanombohantsika ny fandarana izany dia misy fiankaviana kely ity. Misy fiankaviana kely izany ho ataoko dia tsy inona izany fa hanao fakan-kevitra izany isika. Dia ilay fakan-kevitra izany dia hakana ny hevitrareo ny amin'izay tianareo ho resahana amin'ny fandarantsika satria ny fanarahana sy rahalahy Fidèle tamin'izy ity izany, fandarana tamin'izy ity izany dia resaka fanabeazana. Resaka fanabeazana daholo izany no atao anatin'ny fandarana. Ka be dia be ny voavoaka an'izany fanabeazana izany, indrindra indrindra moa fa tafiditra anatin'ilay fanabeazana moa izany resaka vatsim-pianarana. Izay moa izany no ataontsika foana hatramin'izao dia mivelatra ilay izy amin'ny resaka tolotr'asa aty ivelany. Fa ilay fakan-kevitra izany ho apetrakantsika ao amin'ny ilay Facebook group na ilay vondrona boky tarehy na hoe tarehim-boky dia misy fantahiana ao apetraka ao hoe lazao fiankaviana izany hoe lazao eto izay sosokevitra ao na hevitra avy any aminao ho fanatsarana ny fandaharantsika. Tafiditra anatin'izany izany izay lohahevitra tianareo resahana na koa izay fiaikana hatrehanareo amin'ny fanarahana an'ilay toromarika mba ahafahana manatsara azy avy hatrany, manatsara azy hatrany. Io moa izany mazava ho azy fakan-kevitra io dia jerena eo izay mety ahafahana manao azy fa tsy misy eto akory izany hoe fampanantenana ho atao daholo izay voalazanareo. Fa ataontsika ao ilay izy dia aza resahanareo ao izany izay hevitra avy any aminareo azonareo atao eo ihany koa izany. Izay fanatsarana dia azonareo atao ihany koa ny fisaorana raha misy na hoe fankasitrahana amin'ny fomba fahitanareo ny zavatra natao izany hatramin'izay satria ny tanjontsika izany dia ny hampandroso ny tsirairay ary ny handrosoantsika rehetra, handrosoantsika mianakavy. Izay izany ao amin'ny tarehim-boky izany no ahitanareo an'izay amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa. Apetraka ao ilay izy dia mba soratanareo ao azafady lazao ao izany ny hevitrareo momba ny fandaharantsika. Izay izany ny amin'iny. Ao aorianan'ity fandaharantsika ity izany ny fandarana fahatelo amby fitopolo ity no iresahantsika ireo torohay ny amin'ny fomba fanoratana amin'izay ilay lettre de motivation. Fa be dia be ny resahantsika momba azy io fa tsy voatoetra amin'ny farany ilay izy satria be dia be araka izay lazaiko izao izany ny fanontaniana mipoitra avy eo koa araka ny fantatrareo dia ny fandaharantsika dia be dia be no averina satria tsy manana fotoana anaovana azy isan'andro ahako dia sady mamaly ihany koa ilay fanontaniana apetrakareo izany ilay fandarana averina ireny. Izay izany ny amin'iny. Tohizantsika amin'izay izany izy izao ny zavatra resahana voalohany indrindra dia betsaka ny manontany aiza misy tranokala ahitana vatsim-pianarana, aiza misy tranokala ahitana tolotr'asa any ivelany. Io izany efa maro ny resahana teto fa amin'ny fandarana androany izany dia averiko aminareo izany misy an'ity tranokala anankiray ity mampiasa ny teny farantsay. Dia io tranokala io izany dia antsoina hoe organisme teboka ORG. Organisme teboka ORG dia ilay organisme io mifara amin'ny ES teboka ORG. Izay izany anaran'ilay tranokala ORGA
NISMES ORGA NISMES teboka ORG organisme teboka ORG. Io zany tranokala misy talantalana maro momba ny vatsim-pianarana, momba ny asa aty ivelany, misy tolotr'asa ao, momba ny toromarika raha te hiasa amin'ny firenena aty ivelany ao, misy lisitra ao, resahana eo zany zao ho anareo izay te hiasa any Suisse, izay te hiasa any Hollande, resahana eo zany izay te hifindra monina any Canada. Dia io zany izy io fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana dia manome toromarika olona mba hisian'ny fifanankalozam-pahalalana sy fanakalozana traikefa. Resahana koa ny asa aty ivelany, fomba fahazoana azy, fomba fiaina, fomba fitadiavana azy, fomba fahitana. Dia misy ihany koa toromarika torohevitra momba ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, vondrona tsy miankina amin'ny fanjakana, ny zavatra azon'izy ireo atao, ny tetikasa azony atao, ny fitadiavana famatsiam-bola, misy tolotra famatsiam-bola koa zao. Dia misy koa an'ireto ilay fifaninanana reto zany, ahazoana mari-boninahitra na mari-pakasitrahana na ahazoana vola. Dia misy koa famatsiam-bola, misy antso zany amin'ny tetikasa izay forononao dia atolotra ao dia misy orinasa na fikambanana mety afaka mamatsy vola an'izay. Ka izy ity zany ity ilay organisme teboka ORG ity dia mpanera izy io. Atao hoe mpanera, angonindry zareo zany ny vaovao dia apetrany eo amin'ny tranokala. Dia rehefa jerenao ilay tranokala dia misy roa indray zany apetrany eo, ahitanao ny andinindininy na ny tsipirian'ilay zavatra atolony. Tsy voatery avy amin'ny zareo zany ilay izy fa zavatra efa angoniny ihany zany dia ao zany ny toerana anankiray ahitana an'izay tolotra rehetra izay. Mahatsara azy dia amin'ny teny farantsay ilay izy, fanampin'izay koa afaka misoratra anarana ao zany ianao dia ampidirinao ao ny adresy emailaka ao zany dia alefany any aminao isaky ny misy zava-baovao ilay emailaka. Ohatra zao androany izao miresaka an'izany hoe aiza no ahoana no atao raha te hifindra monina any Suisse, dia omeny eo ny lisitry ny asa azo atao any Suisse izay mitady mpiasa zany zareo. Dia iny zany alefany any amin'ny emailaka, dia hitanao any amin'ny emailaka anao zany iny dia avy eo amin'izay ianao zany mijery azy dia avy eo omeny ilay roy tena ahitana an'ilay toromarika. Raha sanatria izy zany tsy hitanao ao zany ilay roy dia adikanao fotsiny ilay izy dia apetaka ao amin'ny Google, io ilay antsoina hoe copie coller, dia hitanao any ilay fanazavana dia iny indray any amin'ny Google indray ianao zany manindry azy dia mivoaka ilay tranokala. Maimaimpoana zany ny tolotra omeny dia mety azonao ararotina ary tsara ny hanaraotana azy. Tehirizy zany ilay adresy organisme miafara amin'ny ilay organisme io zany ES ny farany organisme teboka ORG. ES zany ny faran'ilay hoe organisme io. Amin'ny teny farantsay izy io dia araroto zany ny fisian'izay amin'ny teny farantsay. Zay zany ny faharoa. Ny voalohany resantsika zany dia ilay fakan-kevitra izay mba hiangaviana mba ataonareo ilay izy, ahitana izay hevitrareo ahafahana manatsara na mampitombo na manamboatra ny fandaharantsika. Dia ny faharoa zany ity ilay hoe tranokala misy talantalana maro ity dia ny anaran'ilay tranokala organisme ORGA NISMES teboka ORG. Ny resaka fahatelo indray zany dia misy tolotra vatsim-pianarana zany reto ho anareo izay te hianatra any France. Ho anareo izay te hianatra any France, io moa zany be dia be manoratra aty hoe tadiava vatsim-pianarana. Iny zany ilay lazaiko, isika tsy mitady vatsim-pianarana, zahay tsy manam-potoana hitadiavana vatsim-pianarana. Tsy hoe miavona sanatria ny vava fa tsy manana an'izay fotoana izay. Fa ny atao eto zany fampahafantarana ny toerana misy azy, tsika koa zany tsy misy olo-toerana miasa ny fanjakana. Tsy asantsika zany ary isika koa tsy misy zavatra hoe entina hanelingelenana ny ataon'ny fanjakana. Fa isika zany dia ohatran'ny olona mizara fahalalana. Dia samy manana ny toerany ary tsy misy mifanelingelina. Samy manana ny toerany sy ny andraikiny. Dia ny anjarantsika zany dia fanampiana amin'ny maha-piarahamonina fotsiny amin'ny maha-samy malagasy. Dia atolotra ilay izy ampahafantarina hoe ary misy azy dia ianareo no manao ny fangatahana, ianareo no mitady anazy. Zay zany tena fandehan'ity zavatra ataontsika ity. Ho anareo izay vao sambany manaraka ny fandaharana. Tolotra mampahafantatra fa isika tsy misalovana. Petrako tsara manko izay fa misy resaka mandeha zany ny hany tonga aty amiko aty
fa hoe misalovana amin'ny asan'ny fanjakana hono zany isika. Tsy misalovana isika fa mitondra hevitra ho fampandrosoana ny namana, ny mpiarabelona, ny olona rehetrarehetra de tsika tsy fanjakana ka ary tsy manao ny asany isika ka tsy azontsika atao zany, tsika tsy azo atao zany fa samy mipetraka amin'ny toerany avy ny tsirairay fa isika dia manao mampafantatra ny zavatra misy ary manampy any aza zany, manampy mameno zay raha ohatra ka misy tsy feno any, zay io ataontsika io. Ka ho antsika rehetra zany zay liana ny hianatra any Frantsa, be dia be manoratra aty any Frantsa, de misy an'ity ilay toromarika ity, jereo ao amin'ny Facebook zany izy ity apetratsika, tsy tratra androany ity aloha fa ialako tsiny tsy tratra zao maraina zao moa zany fa mety harivariva any tahak'izay foana moa zany vao tafapetraka le naoty. Za koa moa rehefa alarobia mampianatra, alarobia tontolo fa ty aza zany nataoko ihany fa ohatran'ny misy tsy hoe misy fotoana fa hoy zay hoe mila programa vaovao angamba le olona sy tsy be dia be loatra le fangatahana de manararoatra mangalatra ohatra tsy mangalatra fotoana amin'ny tenako moa zany, manararoatra zany manokana fotoana fohy anaovana an'le fandaharana androany ity, zay tsy ho lava ny fandaharantsika zany androany vokatr'izay. Ka ho anareo zany zay te ho any Frantsa dia misy an'le hoe fianarana licence, master, doctorat en France à Paris Sud, any à Paris Atsimo zany, formation licence, master, doctorat en France à Paris Sud, zay ny fiantsoandry zareo azy. De misy zany an'io toromarika ho anareo rehetra zay te hianatra any Frantsa, de any à Paris zany de misy lisitry ny anjerimanontolo any à Paris zany zay azonareo hijerena vatsim-pianarana, zay azonareo hijerena vatsim-pianarana zany de manome vatsim-pianarana mihitsy ry zareo, maro ny manome vatsim-pianarana, misy lisitry ny anjerimanontolo de université Paris Sud, université Paris Saclay, be dia be zany misy toromarika ao de azonao jerena ny lalam-piofanana zay tianao atao de misy an'i Tsipry ihany koa ny amin'ny fomba ahitanao vatsim-pianarana, misy vatsim-pianarana atolotra izy ireo de misy toromarika ho any anao licence, ho any anao maîtrise, ho any anao doctorat, de misy ery amin'ny sisiny ankavia ery tena tari-dalina mihitsy amin'ny aide financière, ny amin'ny hoe aide financière ahitanao vola zany, de misy ihany koa toromarika ny amin'ny fomba fianarana teny frantsay zany ho an'ireo zay mila an'izany. Raha sokafinao zany zao le roy momba le aide financière io de miresaka an'ilay fanampiana avy amin'ny université Paris Saclay zay misy vatsim-pianarana isan-taona ary io tonga de lefanao mivantana tanteraka, tonga de mivantana any amin'ny anjerimanontolo ny fangatahanao fa io zany tsy mandalo any amin'ny ino ty anarany CONAPEX na any amin'ny ambasady fa any amin'le anjerimanontolo, eny misy any ampahany karakarain'le ambasady le mahasoa zany. Ny fisoratana anarana amin'ny taom-pianarana fa 920 de efa mikatona fa 920 satria nisy zao efa taona 20 920 lazaiko de le 20 efa nikatona zany io fa ilay amin'ny taom-pianarana manaraka zany io resahantsika eo. De misy koa zany le hoe bourse Eiffel, misy koa le hoe vatsim-pianarana Eiffel natao ihany koa ho an'ireo zay manao maîtrise sy doctorat. De misy nefany fanampiana manokana mbola misy pejy manokana koa iresahan'ilay hoe vatsim-pianarana atolotra université Paris Sud mihitsy, les compléments de l'université Paris Sud, resahany ao zay. Ka lay roy momba an'io hitanareo amin'ny Facebook, ho alefako amin'ny Facebook ao izy le roy momba an'io de ao nareo mijery anazy ao zany ny atsipiriany rehetra momba an'izay, ao zany ny roy ankapobeny de misy ny lisitry ny lalam-piofanana de misy ihany koa ny karazana famatsiam-bola zay omeny. De io zany vatsim-pianarana any fianarana any la Frantsa io ho anareo rehetra mitady an'izay vatsim-pianarana ho any Frantsa zay jereo zany ny fandaharana fahatelo amby fitopolo dia raha ohatra io zany nareo mihaino zay izy mety mbola tsy mipetraka ao amin'ny Facebook fa jereo aoriana kely eo zany izy mipetraka ao, jereo io fandaharana io ahitanareo an'ilay antontam-pahalalana, antontam-baovao, information, antontam-baovao momba an'izay rehetra zay. Vatsim-pianarana manaraka indray de any Singapour, Singapour de anisan'ireo firenena mandroso any Azia ary kely de kely ny azy ny tany kolikoly tafiditra anatin'ny firenena mandroso ireo zany le tafiditra tamin'le firenena misandratra ireo ary efa mandroso be mihitsy ankehitriny. Dia misy vatsim-pianarana ho an'izay aka licence, misy vatsim-pianarana ho an'izay aka doctorat,
misy vatsim-pianarana ihany koa ho an'ny ireo zay aka maîtrise safady fa somary tsambikina kely. Misy zany licence, maîtrise, doctorat no karazana vatsim-pianarana zany azafady karazana vatsim-pianarana omena licence, maîtrise, doctorat. Ka zao amin'ny faha-valo amby roapolo volana febroary amin'ity taona ity zany daty farany fametrahana fangatahana ty. Jereo leroa aza variana raha ohatra zany ianao te handeha any. Io marina fa hoe te handeha aty any Eropa sy aty Etats-Unis ny mpianatra fa aza adino fa reto le firenena aziatika reto dia tena maro no mandroso. Na zany vatsim-pianarana avy any Singapour zany dia tena manana toerana tsara mihitsy indrindra amin'ny firenena miteny anglisy sy aziatika ary any Azia be dia be any Chine, any Inde fa ohatra ao Singapour ihany, Hong Kong, Taiwan, Corée be dia be ny asa na sehatr'asa azonao idirana rehefa mivoaka na nahavita fianarana amin'ny teny anjery manontolo toy isika. Io zany mba marihako kely amintsika ilay manoratra aty amiko. Isika koa zany aoka re tsy dia ahoana re ilazako an'izany raha miteny manko izaho hoe aza dehibe safidy loatra e. Fa jereo daholo izay misy vatsim-pianarana. Azonao atao anie mahazo vatsim-pianarana anao any Singapour mahavita licence dia avy andray ianao miampita aty Etats-Unis raha ohatra ka aty zany no tena tanjonao. Misy moa zany olona koa izaho aloha dia tena toka-po ka rehefa tsy any Etats-Unis aho dia aleoko mijanona eto an-tanàna. Dia raha izay moa safidinao io moa safidy anie samy manana ny azy. Fa ny tiako ambara zany aleo ihany koa sokafina ihany ny safidy mba atao maromaro. Fa aza atao anatin'ny harona anankiray ny atody rehetra rehetra. Latsaky ny harona iny dia miparitaka ny atody. Fa alay ihany apariparitaka. Misy koa anie harona sasany mety mandamoaka ny atody ao fa ny harona sasany mety fohy. Dia aleo ihany tsy dia hoe toka-po rehefa tsy ry dia tsy mandeha. Fa sao dia ny hafarany tsy lasa mihitsy. Satria tadidio zany ho antsika raha tena te handeha tsy isika anie manapa-kevitra amin'ny vatsim-pianarana. Tsy isika mihitsy, tsy izaho. Ary izay moa zany no apetrako foana izaho tsy manapaka an'ilay vatsim-pianarana azonareo. Raha tsy hoe angaha ka mianatra ato amin'ny anjerimanontolo iasako ianareo hoe hiditra ato amin'ilay Andrews University averiko foana izay zavatra izay. Izay no mahatonga tsy afaka mihitsy mampanantena an'ilay vatsim-pianarana. Tsy azoko atao izany satria tsy izaho no manome azy. Fa ny manoro no ataoko dia manety ny traikefa, tsy ny sopapa moa zany fa tsy traikefa, manome paikady. Ka ny any Singapour ity zany misy ao zany vatsim-pianarana ho an'ny lalam-piofanana be dia be. Saika izay lalam-piofanana tianao hidirana zany hatrany amin'ny teknika, hatrany amin'ny teknôlôjia, hatrany amin'ny hay soratra, ny teny vahiny, fitantanana, hay tantana, hay raha, teknôlôjia, fitsaboana, maro mihitsy indrisy. Fa jerenareo fotsiny zany, jereo leroa dia tahak'izay koa anareo izay tianao maîtrise sy doctorat dia io zany lisitra ary misy vatsim-pianarana karazany maro. Fa zao jereo tsara fotsiny ilay roy amin'ilay vatsim-pianarana satria misy izany vatsim-pianarana natokana ho an'ny zareo aziatika, ho an'ireo firenena aziatika. Fa misy indray natokana ho an'ny avy amin'ny firenena rehetra dia misy ihany koa vatsim-pianarana natokana ho an'ny afrikana. Dia jerenareo ao zany ilay roy efa napetraka ao zany ilay izy amin'ny anaran'ilay anjerimanontolo dia National University of Singapore. National University of Singapore NUS izay no anaovanareo an'ilay fangatahana, izay no anaran'ilay anjerimanontolo. Dia izay ary aloha zany ny fandarana androany fohy dia fohy ilay izy izay no azo atolotra ny andro efa alina be aty fa dia noho n'ilay be dia be ilay fangatahana dia nanapa-kevitra hanao an'ilay izy dia aza adino zany ilay filazana teo mba miangavy ahako handray anjara amin'ilay fakan-kevitra zany ianareo ao amin'ilay tarehiboky lazaio daholo ny hevitrareo, sosokevitra, ny zavatra tsara, ny zavatra mila renina na tari-dalana hafa tianareo ho ataontsika. Dia raha misy moa ilay izy mivoana amin'ilay zavatra andresana sy Rala Fidèle dia resaka aminy any amin'izay dia mety hoe izay fomba hanaovantsika anazy na azo atao sy na tsy azo atao. Fa ny radio moa azy ary izy ihany koa moa zany saorina be dia be manolotra ny fandaharana maimaimpoana ho antsika ary mankasitraka azy amin'izany fiaraha-miasa izany. Dia misy moa zany ireo ilay araka lazaiko teo hatramin'kala ahitanareo tari-dalana momba ny vatsim-pianarana, tolotr'asa, andran'asa sy ny sisa famitsim-bola. Ny anaran'ilay tranon-kala dia organisme ES amin'ny farany teboka ORG
Dia misy ihany koa izany ilay vatsim-pianarana hianatra any Frantsa, Paris Sud. Misy vatsim-pianarana maro ao an. Iny dia efa niresahantsika teo izany Paris Sud, Université Paris Sud. Dia eo koa izany ilay any Singapour. Ireo rehetra dia vatsim-pianarana feno, misy lisansa, maîtrise, doctorat. Vatsim-pianarana feno fa dia anjarana aloha izany no mijery azy sy manao ny fangatahana. Zay ary noho izy izay ny androany fa dia samy tain'Andriamanitra isika mianakavy ary misaotra mandrakariva rahalahy fidèle amin'ny fiara-miasa mankasitraka teknisianina manamora ny fifandraisana sy mampita ny feo mankasitraka anareo izay ato amin'ny hetsika asa ao Madagasikara. Samy tain'Andriamanitra, samy tsara isika mianakavy amin'ny manaraka indray. Manohy ny fandarana isika Raha Sotoako.